Mahatrany araba tompoko lay sy tompoko vazy manasanao indray anaraka ny vaovaontsika amin'izao alina izao nasongadinana indray moa ny akon'ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa ny teo anivon'ny antenimiera pirenena eo ihany koa ny fifamindram-pahefana izay mbola nifanesy tamin'ity androany ity teo anivon'ireo ministera ary mikasika ihany koa ny lay sambo iray antsoina hoe Tromsø izay rendrika any amin'iny elon-drano ny atsiranana iny santiona ny vaovao arahantsika amin'izao alina izao ireo avetrany ara dia rosotsika ny vaovao manasongadina ny lafiny ara-politika mahakasika indrindra ny akon'ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimiera pirenena izay nitanterana tamin'ity androany ity nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tokoa moa izay fivoriana izay nentina nandiniana ny fitsipika anatin'ny antenimiera pirenena vaovao marika Antoana Sitsira Kotoarsan mitondra ny andinjiny izay fivoriana tsy ara-potoana faharoan'ny antenimiera pirenena no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny lapan'ny antenimiera pirenena teny Tsimbazaza ny famolavolana sy ny fandaniana amin'ny fitsipika anatin'ny antenimiera pirenena ny fandara-potoana ny antsoin'ny gouvernemanta ity fivoriana taoriny ny didina voaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ity amin'ny tokony isiny ny fametrahana fitsipika vaovao nandritra ny fampiresahana tamin'ny mpanao gazety dia nanamafy Ramatoa Kristina Razanamasoa filohan'ny antenimiera pirenena fa tsy voafaritra velively momba ny fifidianana amin'ny bromahatry ny antenimiera pirenena. Raha tsy fantatra na hisy ny amandomana tsia fa ny fandaniana n'ilay volavolana pitsipika anatiny ao io tsisy fiantraikany raha conforme aux constitution izy zany tsisy fifidiana ny fifidianana dia tsy hisy raha tsy misy aloha fanonganana ny birao ny didiny lalam-pandrenana tsy nanongana birao tsy misy zany destitution ny birao maharitra fa ozy izy hoe miasa eo anareo mandrapisy organe vaovao kofidiana tsy fantatry organe vaovao any angambany mety isy ny amandomampanenareo na tsy fantatra fa io mbola ady hevitra be ary tsy maintsy atao alohany destitution ny bureau permanent araky ny article 74 ny lalam-pandrenana anefa io tsy azo ravana fotsiny zao hoe tsy tiako bika tsy tiako tare fa tsy maintsy misy faute grave zay ny voalaza ny lalam-pandrenana raha tena ny lalam-pandrenana ny lalàna ny oranina amin'ny tany sy ny fanjakana misy fahadisogoavana dia esorina io bromaharitra io ary ny androa tokony roa pastely ny solom-bavavahoaka vao afaka manala anio ka rehefa halandreo zay tsy tokony hisy akory zany am dia tsy maintsy mandalo amin'izay aloha vao zay vao miditra amin'ny fifidianana barakory nanamafy ihany koa nefa ny filohan'ny antenimiera pirenena fa mbola ny vondrona mapara ho azy no manana maro an'izy eo anivon'ity androm-panjakana ity tsy adin'ny filohan'ny antenimiera pirenena ny araba ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta vaovao marihana fa tsy nanatrika ny lanonana androany ireo lehibe an'androm-panjakana hafa minisitra roa kosa ny tonga teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza raha fitinina dia somary nangingina ny lanonana androany